Raha efa nahazo ireo fitaovana nozarain'ny fanjakana entin'ireo mpianatra hanala fanadinana hiverina an-dakilasy miaro tena ny fiparitahan'ny valanaretina koronavirus ireo sekolim-panjakana. Ho an'ny sekoly tsy miankina kosa indray dia misy ireo mbola tsy nahazo izany. Ho ana sekoly iray eny Sabotsynamena dia nanambara ny talefa ny tahirim-bola am-piodonana ny sekoly no nividianana ireo fitaovana ireo ahafahany ireo ankizy miverina an-tsekoly. Misy kosa ireo nametraka afisy fa ny iray aman-dreny no miantoka ny arivava ho an'ny zanany. Ho an'ny Marcelin Tsarasidy, talehany ofisy nasionaly misana ny fampianarana tsy miankina amin'ny fanjakana dia ny tsy fananana statistika mazava ny ireo sekoly no isany nahatonga izany. Misy hoe tsy nahazo, misy zany ny fandaminana eo anivon'ny fanjakana na dia tsy miankina aza ilay sekoly dia nametraka ny eo anivon'ny Cisco ny amin'ny atao hoe fiche d'enquête rapide na hoe FAIR, izay no fitaovana hoentiny ny eo anivon'ny Cisco surtout mandrindra ny fahazahoana ny statistika eo anivon'ilay sekoly. Ohatra hoe 7e milaza izy fa 400 ny mpianatra ao aminy ohatra dia izay ny fenony tamin'igny fiche d'enquête rapide igny no effectif ahafahan'ny Cisco tsirairay manome andry zareo an'ilay fitaovana. Raha ny teto amin'ny Cisco n'Antananarivo renivohitra dia nahatratra amin'ny 4,000 ariary ireo mpianatra tsy nahazo takim-bava hoy Lalaina Ramanana Antoniny, taleny Cisco n'Antananarivo renivohitra. Niaika nefa ny taleny ONEP fa tsy ampy ireo fitaovana nozaraina. Izy koa ne ampitsyampy le izy izay tena nafeno an'le fiche zao 2 isaky ny zaza, 1 isaky ny personnel enseignant na administratif. Fa rehefa niditra am'izay tsy nameno an'le fiche FAIR zay ray ny taty aorina fa izy am'izao zany efa tsy fantatro hoe fa lany ve zahoana fa za mino fa mbola hiampy io zavatra io zay no nitadiavany tany amin'ny CCO andreo antotanisa isan-karazany. Raha amin'ny resaka famendrehana ranom-panafody indray dia ny komina Antananarivo renivohitra sy ny ministeran'ny rano no miandraikitra ny fanatanterahana izany. Be dia be raha ohatra ka ny sekoly tsy miankina eto Antananarivo any amin'ny 700 mahery dia eritrereto amin'izany fa mandanindany fotoana kely raha hitetiny isaky ny elakelan-trano fa efa nomenandry zareo ny lista mazava, misy na handray ny sekoly miankina amin'ny finoana, misy na handray ny sekoly tsy miankina amin'ny finoana dia efa miparitaka any ekipa amin'ireo rantsamandiaka anankiroa ireo. Ny CVO moa mbola tsy tena fantatra mazava fa tokony hahazo ihany, tokony hahazo.